toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio saia ho josoa ao amin'ny Kristy. Mitaraina mafy amin'ny tompo noho ny fahavoazana mahazo. Araka ny voasoratra amin'ny Josoa 7:1 amin'ny anaran'i Jesosy hoe dia notsiarin'i Josoa ny fitafiany ka niankohaka tamin'ny tany teo anoloan'ny fiaran'i Jehova mandra-parivan'ny andro izy sy ny loholon'ny Israely sady nasiany vovoka ny lohany. Dia mahazo valiny araka ny voasoratra amin'ny Josoa 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy hoe dia hoy Jehova tamin'i Josoa, mitsangana nahoana no miankohaka toy izao ianao ary manentana ny hafa mba hana fahamasinana. Araka ny voasoratra amin'ny Josoa 7:17 amin'ny anaran'i Jesosy hoe mitsangana manamasina ny vahoaka ka lazao hoe manamasina ny tenanareo mandra-pahamaraina fa izao no lazain'i Jehova Andriamanitr'i Israely. Eo aminao no misy zavatra efa voaozina ry Israely, koa tsy mahajanona eo anoloan'ny fahavalonao ianao mandra-panesitra ireo zavatra efa voaozina tsy eo aminareo intsony. Zay ary manontany ny antony fisiany sakana tsy ahazoana fitahiana eo amin'ny Jerosalema anao e. Vavaka isika. Raha io, misy antony matotoy izao ny firenenay, ampahafantaranay ny lalina tokony izoranay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy Nazareta. Amen. Mandra-piaona tompoko.